Jesosy tonga soa eto amin'ity toerana ity tsy haiko somary vitsivitsitsika androany misy évangélisation koa mamarana androany anoany misy ihany koa zao eny Bevalala manomboka amin'ny alakamisy no évangélisation mifarana lahady isaky ny amin'ny telo ao ambadiky ny carrièrany Akaty Vorobe. Zay moa ny antso nataony rahalatao ilana tsiny izy fa tsy mbola tratra ny fanasana fa teneno ny ao mpampon'Andriamanitra sy ny mpino fa misy évangélisation koa any amin'ny fiangonana Jesosy Montsy Bevalala tsy dia lavitra antsika eto izany. Isaorana ny tompo, isaorana ihany koa izasy anao tonga eto tsy mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Halleluja. Izany mbola mahatsapa saripity izany miara-miangona zany. Endeho aiza andeha hiangona fa maninona misy fifaliana ao, misy fahasambarana ao, misy fampaherezana ao. Raha kifikivy anao mahita na vavinao ay tsy sarevy fa mahita an'io vavinao io anao dia mahery indray. Halleluja. Mba arabolo ny onilanao misy vaovao arabaina ianao tonga soa arabao raha sotanana ny eo akaikinao tonga soa hoe mandray anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Andriamanitra manakare-pahasoavana ary mahay mamonjy olona, mahay Jesosy mahay mampiteny vato. Karaha mangina ianareo dia ny vato izy ny antsoantso zany dia midika fa Andriamanitra dia tsy ory fa afaka mamonjy olona maro samihafa izy. Noho izany dia miara-panao tsara ray avy tonga eto izahay mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ampanitetena ny atongavany eto ndrala mpiara-miasa Révérend moa lasany Mboanjobe Rasilofo pasteur somary nisy dinaliany zareo dia somary reradreraka ny fiony fa tsy ny fanany. Noho izany dia fandaminana dia mitory ny ten'Andriamanitra zao maraina avy eo moa izy dia hitsangana eo ihany avy eo isaorantsika ihany koa Andriamanitra nametraka vesatra atao anatin'ny fonony rahalahy reto musicien manana mpitarika azy ireo ary efa hitantsika teo nanomboka omaly ny fianarana ny hira tena ilaina izany satria izay zao tamin'ny herinandro iny dia tena nisy fahoriana nanomboka lahady ariva dia nanontany président tany Ekondra mba nisy tonga ihany ve ny aritory dia niteny hoe nisy any dia zany teny ny avololo ny tonga teo ny atao andro dia ohatr'izany dia nanontany ohatr'izay izy dia teteny aminao aho hoe rehefa le misy fahoriana na fifaliana dia tena ilaina mihitsy zany hoe sampanapitera izany satria ireo fianakaviana dia nanontany nga tsy misy ny fahafantarana azy hoe choral dia hoy aho manao hoe tena miara-miasa soa tokoa ny zavatra satria ny zava-maneno nisy mbotendry misy fa ny mpihira zara raha nisy ny tao amin'ny fiangonantsika zany toizako hoe tsara mihitsy tohizana ilay fanofanana mba ahitera ny olona rehetra ririna mba nyrehetra samosampana mpitera avokoa terao mafy Andriamanitra ny amin'izany. Dia sorantsika reto rahalahy reto efa nanomboka izany omaly dia sainareo indrindra raha mba afaka ihany ny tapany ariva ny sabotsy dia tongava na tanora zazalahy tanora zazavavy
mba anomana izany ifidiran'Andriamanitra satria na inona dia tsy maintsy ilaitsika foana zany na amin'ny fifaliana na amin'ny fiaraha-miory na amin'ny évangélisation na amin'ny rehetrarehetra na fitokanana be dia be ilatsika zany izy aloha dia rao amin'ny aleloha Andriamanitra raha manaky an'izany ianao mafimafy loatra iza raha vonina hoe zay anaty hideran'Andriamanitra za miteny aminao fa any an-danitra zany raha mahasoan'Andriamanitra fa zany anehoana an'izany tamin'ny nenina eo tsy tena reniko nitaizana fa satria tena nandany fotoana efa heritaona nikarakara anazy tany amin'ny hôpitaly dia nalahelo ako tompo za tsy nangady hoe asehoy fa ny tompo mitsy nahita eo am-pandoliany dia nahitany kely fotsiny lazaiko aminareo ty zavatra ty varavarana vavahady mangirana dia za eo velany tsy mahazo biditra ako fa eo velany fotsiny dia ahoana fa sokafana amin'ny segondra vitsiny izy fifaliana lehibe nidirany amin'ny lanitra tena olona midera dia aveo nakatona zay any teny aminao hoe fiderana io zavatra lehibe any an-danitra ary mba vakio ianaro ny boky ny apokalipsy sy ny salamo fa ny fiderana n'Andriamanitra dia zavatra lehibe saroby onaten'Andriamanitra mekohoka midera mamely vonahitra ary any an-danitra tsy misy rahahelo tsy misy raha maso inany any fiderana tsakitsany alleloia dia manomboka ety an-tany ny fiainana manomboka ety an-tany satria le ety an-tany tahaka ny aizy any an-danitra dia ety anao dia efa manamasy teny ety anao dia efa mitimbavaka ety anao dia efa midera tafiditra ho azy ianao rehefa any an-danitra alleloia nisy any ety ambony tany tsy tafiditra mihitsy amin'ny fiderana mandeha ny fanentana tsy tafiditra mihitsy izy mandeha ny diaka tsy tafiditra mihitsy izy mandeha tsy tafiditra mangataka amin'ny tompo mbo tafiditra ny anareo amin'ny fideranan'Andriamanitra anio aho dia ny ten'Andriamanitra aminao mikasika ny amin'ny atao hoe ny fahatsarana alleloia fahatsarana ataontsika aloha le hira 7:50 hoe ahoana zay hira zay averitsika mandra-patsapanao ny fahatsaran'Andriamanitra tsara amiko Jesosy tsara miko fily izy teo dia aveo tsika hivavaka ho andreo namatsika mety varomarena mety tsy mahatsapa fifaliana fa androany dia hiteny aminao aho ho tsapanao ny fahatsaran'Andriamanitra hidinao anatinao an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany dia hozarainao amin'ny manodidina anao satria tsara Andriamanitra 7:50 apity hafatanana mira mafy tsara daholo ira tokony ho hainy rehetra io iriwa tsara amiko ny tompo re elaneny tompo ameny fahatsarany aminao ary ny tsararay avy dia tsapany fahatsarany 7:50 Nareo kindeaka mikaray ravorava androany dia omen'Andriamanitra anao ny fahatsarany rova tsy mahita mbola mahita olana tsy mitiaka dia mihira tsarambiko mitompore tsarambiko mitompore tsarambiko Alleluia, 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 Saramiku, Saramiku, Nitumpure, Saramiku, Saramiku, Nitumpure, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Sapanao ni fahatsaran'Andriamanitra androany eo ny fiainanao sarany fa tompony tsarako alleluia
Mbainao zany raha misy ohatra filoham-pirenena ohatra re manam-pahefandena manolotra zavatra fa le olona tolorana tsy lina amin'izy zavatra tsy ilay zavatra tsy dia le mpanolotra mangahy avy eo tetika tsy mahafaly anao alainy tetika tsy voninao andray alainy fa za te hiteny aminao Andriamanitra te hanome fahatsarany amintsika tsirairay avy izy amin'ny voninandray zany androany mafy be hoe ny alelohan'Andriamanitra matoa ianao tonga eto de raisiko ho sitrapon'Andriamanitra ny andraisantsika ny aleon'Andriamanitra amintsika ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika aty ny fiainako sy ny fiainanao ihany fa ny fiangonatsika ny firenentsika ny angonatsika eto omen'Andriamanitra atsika nezany fahatsarany izany alleluia mafy be ho an'ny aleloia zay vonina mafy be ho an'ny aleloia zay vonina ndray izany mafy be ho